fifidianana efa vita efa nitenin'ny vahoaka tsy misy 3e mi-temps sy 4e mi-temps intsony ny fifidianana nisy ny premier tour laza ny hevon'ny vahoaka nisy ny 2e tour laza ny hevon'ny vahoaka mialatsiny fa tsy misy 3e tour sy 4e tour ny fifidianana ary rehetra izay mieritreritra anao 4e tour sy 3e tour eny an-dalabe dia diso hevitra satria fantatritsika ningidiny zany fanonganam-panjakana zany nandritra ny 5 taona ary efa hita tamin'ny taremarika teo fa tsy nisy nahazo tombontsoa tamin'ny fanonganam-panjakana diso hevitra ny olona rehetra mieritreritra feto amin'ity ministère éducation nationale ity ny anombohana ny fanonganam-panjakana satria be mpampianatra mijaly eo nandritra ny 5 taona ny transition no tena nijaly ny zanaka malagasy.